mianatra eo tongotrao. Faly miarabanao hatratr'ity sabaty ity. Fotoana manokana no erana antsika nyty an'ity iandiniantsika ny tenin'Andriamanitra. Koa manasanao hiaraka aminay hatramin'ny farany. Alohan'ny andiniantsika izany tenin'Andriamanitra izany dia tsara atompontsika amin'ny vavaka izany, vavaka isika ry Andriamanitra ray ny tsara indrindra izay any an-danitro. Mankasitraka anao izay namezanao anay izao fotoana izao indray ahafahanay andinika ny teninao. Mangataka izay Tompo mba amezanao anay ny fanahinao masina mba atakaranay ny teninao amin'ity anio ity. Koa manaitry feno fotoana anay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ao anaty alany Amazona dia misy sekoly izay mitempo miaraka amin'ny fitiavan'i Jesosy. Ny sekoly Adventiste IAI manofana momba ny famokarana sy ny fanodinana sakafo. Ny fanjakana Amazonas dia any amin'ny faritra avaratry Brezil no misy azy ary manana ny ala tropikaly midadasika indrindra maneran-tany. Ankoatr'izay ny renirano Amazona izay mirefy 7 kilometatra. Adin'indray miala indray ny vohitra Maos no misy ny IAI izay noforoana tamin'ny taona 1770. Miorina eo amina tany mirefy 540 hektara. Lehibe tokoa izany, izay nahatonga ity sekoly ity ny anarana manokana momba ny famokarana. Manana sa 4,000 foty zahay ary azo atao hoe mahavita tena amin'ny ronono, ny atody ary legioma ny sekoly ary isany mahavokatra betsaka. Afaka mianatra zavatra betsaka mpianatra eto. Maro karazana ny voankazo hita eto toy ny kopoaso sy ny asay. Mba efa nanandrana izany voankazo tena tsara izany ve ianao? Ny ekipanay dia afaka nanandrana ary nankafy tokoa. Tena hafa ny asay. Toy inona ary izy? Tsy misy voankazo hafa efa fantatrao mitovy aminy mihitsy. Ny asay dia manana tsiro azo manokana. Ny kapoaso indray dia manana tsiro hafa kely, ohatry ny marikivy kely izay. Ary afaka anaovana ranom-boankazo sy crème. Manana izay ilaina sy ampiandrasana mpianatra miisa 300 ity sekoly ity. Ny ankamaroan'izy ireo dia nahazo vatsim-pianarana.
Naniranana fiangonana azy manokana nefa izy ireo satria tsy antonona andraisana ny mpianatra rehetra sy ny mpiasa nefitra ny fivavahana. Sarotra tokoa ny zava-nisy tao amin'ny trano nataonay sapely izahay no nivory. Maizimaizina nefa ilay izy sady kely, tsy dia mendrika loatra atao hoe sapely. Nila toerana hafa mihitsy zahay izay afaka ampiasaina hivavahana, fiangonana mihitsy. Rehefa nanana tombontsoa nanatrika amin'ny fanokanana izany fiangonana izany ny tenako dia latsaka mihitsy ny ranomasoko satria tsaroko ireo olona sena natrehana tany aloha. Ary ankehitriny dia tsapako sy fantatro fa nihevitra sy nikarakara manokana ity sekoly ity Andriamanitra. Izay no antony nahatonga ny hoe tamin'ny taona 2014 ny ampany fanatra sabata 17 naneran-tany dia nalefa taty hanorenana fiangonana mahazaka olona 500. Tena tsara ny fiangonana ary maneho ny voninahitr'Andriamanitra mba hanaovana ny asany sy hitomana olona ho eo aminy. José Brazil izay mpiasa ato ary anisan'ny nanampy tamin'ny fanorenana ity nofy ity. Zao le izy tena niasa be tokoa ny mpiasa sy ny mpianatra tamin'ny fanorenana ity fiangonana ity. Miasa maraina, ny tolakandro, ny hariva ary ny rehetra ny fanometanana ka nahatonga azy ao amin'izao endrika ahitana azy zao. Atao hoe 50 taona no niandrasana izany fitahina izany dia notanteran'Andriamanitra izany ka isaorana anazy. Tamin'ny volana Oktobra 2014 no natao ny fitokanana ary ankehitriny ny sekoly dia afaka manabe kokoa ireo mpianatra sy mitarika azy ireo amin'ny asa fanompoana. Tia mihira sy mivavaka izy ireo ary mandray anjara betsaka amin'ny fotoana am-piangonana. Izy ireo no mpitarika ny fiangonana Atsoatsy. Avy amin'ny toerana maro izy ireo, anisan'izany ireo tanàna manamorona ny Amazon. Avy any amin'ny tanàna amoron-drano atao hoe Baume Succès Social izay ny valo amby 700 ny mponina dia Adventiste. Anisan'ny nandray anjara tamin'ny fitaomana brika sy vatokely ary ireo mpianatra mipetraka manodidina teto ihany koa dia tena nandray anjara betsaka daholo. Ankehitriny ireo tsy Adventiste aza dia mahafantatra ny fiangonana noho ny fanofanana sy ny fampandraisana anjara ireo tanora. Nanao tetika asa antsoina hoe karavana zahay, nahafahan'ireo mpianatra mitoroteny tamin'ireo fiangonana manodidina ary ny folakandro dia manome fanampiana toy ny hoe manao asa misionera sosialy. Tamin'ity taona ity dia nanao dingana mandroso zahay amin'ny mahasekoly sady fiangonana anay nanangana tany ketsa misionera zahay. Tamin'ny taona lasa dia mpianatra 20 no vita batisa noho ny asany nataon'ny fiangonana. Izy ireo no nanjary fanilo tany an-tokantrano rehefa navita ny fianarany. 50 taona no niandrasana fa afaka be dia be no efa natao mandra-pitsanga ny fiangonana. Ho anareo anabavy, ianareo rahalahy izay nanana fahafoizana nanolotra ny fanatitra dia afataro fa ho anay ato amin'ny sekoly ny fianakavianay dia tena zava-dehibe ho anay tokoa izany. Mankasitraka era-po tokoa izay ho an'ny membre tsirairay izay nanolotra fanatitra hananganana izao fiangonana eto izao. Tena hoe misaotra betsaka anareo izahay ary vonina ihany koa izahay hanampy ireo faritra hafa mba hatanteraka ihany koa ny nofin'izy ireo. Misaotra. Misaotranao Jesosy malalo, satria zao fotoana mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare Jesosy malalo izahay iaino tsalanao ka irote niavy aminao itoetsabetsaka wampunaya koa mitenenare Jesosy malalo izahay iaino tsalanao ka irote niavy aminao itoetsabetsaka wampunaya irote niavy aminao itoetsabetsaka
tena faly tokoa ny tenako rakisy tafahoana aminareo indray amin'ity sabata mahafinaritra ity. Hiaraka amin'eto ny lohahevitra voalohany amin'ity 3 volana farany ity isika, izay manao hoe mandrosoa aty an-tranonay. Ahoana tsara hoe mandrosoa aty an-tranonay. Ny andalan-teny izay niratsika nanao tsy anjery dia tao amin'ny Romanina 12:7 manao hoe miatrano olona masina araka izay ilainy, mazotoa mampiatrano vahiny. Andao averitsika miatrano olona masina araka izay ilainy, mazotoa mampiatrano vahiny. Romanina 12:7. Inona indray moa rakizy namako no lesona na fampiarana tiany Jesosy ho ampiariny ankizy kely tao anatin'ity lohahevitra ity? Tsy inona izany fa izao hoe tsarovy fa manompo an'Andriamanitra nge isika rakizy rehefa mazoto mampiatrano ny hafa ho ao an-tranontsika. Ka dia ny fandrian'i Jesosy ary dia ho ankizy kely tia manasa namana makany an-trano ane izaho sy ianao. Dia andao nge ho arahantsika ny tantara Eritrereto ny fotoana farany nanananareo vahiny tao an-tranonareo. Inona nataonareo fiomanana amin'izany? Mba ho finaritra ireo olona ny vahiny ao aminareo fa tsy ho saikatsaikatra. Misy tantara maro be ao amin'ny Baiboly rakizy miresaka momba ireo olona nanasa vahiny an-trano ao aminy. Anisan'izany Priscilla sy Aquila, koa fantaro ary izy ireo. Nanam-pikasana hitory an'i Jesosy manerana izao tontolo izao i Paoly, mpanompon'Andriamanitra. Noho izany dia lasa izy nandeha nanao dia faran'izay lavitra izay fantatra amin'izao fotoana izao hoe ny dia misionera faharoa nataon'i Paoly. Vao tonga tao amin'ny tanàna anankiray atao hoe Korinto izy, mba hitoriny amin'i Jesosy tamin'ny mponina tao. Olona maro no nipetraka sy niasa ao Korinto, izay tanàna tena malaza tokoa. Tsy mbola azon'ny Paoly antoka akory hoe aiza izy mipetraka na hoe inona no ataony. Tamin'izay fotoana izay no niaona tamin'ny Priscilla sy Aquila izy. Nandidiny Jiosy rehetra hiala tany Roma mantsy ny amperora Romanina Claudio rakizy, ary Aquila dia Jiosy. Vao haingana no nahatongavan'i Priscilla sy Aquila tao Korinto, ka angamba aza tsy mbola vita tanteraka akory ny fikarakarana rehetra ny amin'ny fiorenam-ponenany. Na dia tsotra aza ny tao an-tranony dia tsy nampaninina azy ireo izany, fa nanasany Paoly vahiny tao an-tranony foana izy ireo. Ary tsy ela akory dia fantatra izy ireo fa misy zavatra hafa iraisany amin'ny Paoly ankoatra ny mahasamy Jiosy avy any Korinto azy ireo. Ny manao lay mantsy no rarahany izy ireo, ary mpanao lay toy izany koa i Paoly. Olona tena tia mampiatrano vahiny tokoa raha i Priscilla sy Aquila. Izany hoe tian'izy ireo ny manasa olona ho ao an-tranony. Tian'izy ireo ny manao izay hatsapan'ny olona fiadanana sy fahafinaretana ao an-tranony, ka tsy salasalamangy azy ireo. Tsy nanasa any Paoly sakafo atoandro tamin'ny sabata fotsiny izy ireo, fa nasainy hiara-mipetraka amin'ity izy. Nanampy azy ireo nanao lay Paoly, sady nanampy azy ireo hahafantatra zavatra maro kokoa momba an'i Jesosy rakizy. Niara-nipetraka sy niara-niasa tamin'ny Priscilla sy Aquila nandritry ny herintaona sy tapany Paoly. Nianatra zavatra petraka momba an'i Jesosy avy tamin'ny Paoly, Priscilla sy Aquila, ka nikely aina ny zarany vaovao mafaly momba an'i Jesosy koa izy ireo. Tahaka an'i Paoly, tsy niroa fo ny zara isan-taona. Indray andro ary dia tonga amin'ny fotoana tsy maintsy haingana indray hitoriny momba an'i Jesosy any amin'ny toeran-kafa. Niaraka niondrana tambo nakany Efesosy izy telo ireo. Nandeha noho ny diny Paoly, fa i Priscilla sy Aquila kosa nijanona nanorim-ponenana vaovao tao Efesosy. Ary tianareo fantatra ve? Nahita olona hafa nasaina ao an-tranony indray izy mivady, dia tsy iza izany fa i Apolosy, izay Jiosy koa, vao nifindra monina tao Efesosy tamin'ny fotoana io. Lehilahy nanam-pahaizany Apolosy, nahafantatra tsara ny soratra masina izy. Zavatra kely ihany ny fantany momba an'i Jesosy, nefa dia nozarainy tamin'izay rehetra niaona taminy izany fahalalana izany. Eny, efa nitory momba an'i Jesosy tany amin'ny sinagogan'i Jiosy mihitsy azy izy. Nandre azy nitory teny i Priscilla sy Aquila,
ary tahaka izay nataony tamin'ny Paoly rakizy tany Korinto dia nasainy hiaraka taminy ho ao an-tranony koa i Apôlôsy. Nandroso sakafo ho azy izy ireo, nataon'izy ireo izay ahatsapany fiadanana sy fahafinaretana tao an-tranony, ary niara-ny resaka tamin'ny momba ny Jesosy izy ireo. Nozarainy Prisila sy Akwila taminy izay rehetra niaona taminy koa Jesosy, fa ny fitiavan'izy ireo mampiatrano fahiny ny tena ahatsiarovana Prisila sy Akwila. Nanompo an' Jesosy sy ireo olona manodidina azy ireo tamin'ny fanasana azy ireny ao an-tranon'izy ireo. Miarabantsika tanora zandry indray ary. 3 volana vaovao indray izao no iarahantsika mandritra ny ty farany mandrapatapitry ny taona. Dia manana lohahevitra lehibe isika manao hoe mamerina antsika amin'ny laony ny fahasoavan'Andriamanitra. Izay indray lohahevitra iarahantsika mandritra ny 3 volana farany ary. Fa androany tsika dia iaraha-mitina indray ny lesona voalohany ao anatin'izany 3 volana vaovao zany. Dia iaraka amerina indray ary sika lohateny ary tsenjery. Lesona voalohany mihevitra anao. Ny tsenjerintsika dia hitantsika ao amin'ny mpanjaka voalohany toko 7 andininy 5. Manao hoe dia lasa izy ka nanao araka ny tenin'i Jehova, fa nandeha izy ka nitoetra teo anilan'ny renirano Kerita any atsisy ny Jordana. Minao fa nahay tsara an'izay daholo isika. Inona indray raha zavatra hitantsika tao anatin'ny lesona nandritry ny herinandro. Hitantsika tsara fa rehefa niala tamin'Andriamanitra ny zanak'Israely, tsy natoky an'Andriamanitra intsony, dia lasa niaina tamin'ny fanompoan-tsampy izay notarihan'ireo mpanjakany, dia nandefa ahitany Andriamanitra mosary. Navelan'Andriamanitra isy mosary mandritra ny 3 taona mahery. Ny mpaminany Eli kosa dia olona tena natoky an'Andriamanitra izy, ary natoky ny fitantanan'Andriamanitra. Fantany fa miay azy Andriamanitra. Nalahelo izy noho ny zavatra tsy nety nataon'ny Israely, dia niran'Andriamanitra ary izy mba hiteny any mpanjaka Ahaba ny amin'ny fisin'ny mosary mandritra ny fotoana lava. Tena nandeha Eli nanatanteraka izany. Dia tao anatin'izay fotoan'izay dia nahatoky Eli, fa nahisy mosary mafy be ohatran'inona ary dia miay azy Andriamanitra. Tena niay azy tokoa Andriamanitra, fa namen'Andriamanitra sakafo isan'andro izy. Ny renirano Kerita no nosotrony, ny goaika nandefa sakafo azy, ary nafenin'Andriamanitra tamin'izany toerana izany izy mba tsy ho matin'ny Ahaba. Tsy nijanona teo fa rehefa ritra ilay renirano dia mbola tamin'ny alalan'ny vehivavy izay mpitondra tena tsara fanahy indray ny mbola nameloman'Andriamanitra ny Eli, ary io vehivavy sy ny zanany ihany koa no ny fatokinan'Andriamanitra dia nomeny ny sahaza ihany koa tao anatin'ny fotoanany mosary rehetra. Hitantsika izany fa Andriamanitra dia miay mandrakariva ny mpanompony izay mahatoky azy. Fa dimy raha toky azy koa isika eo amin'ny fiainantsika. Aoka ho fantatsika ary tanora namako fa ny hanina hohanintsika isan'andro io, ny fitafiana izay azontsika isan'andro, ny fitahiana izay meny Jesosy isan'andro sahandro, dia fiahiana sady manambara izy fa mihevitra antsika eo amin'ny fiainantsika. Ary izay indrindra ny afatra nampitaina amintsika tao anatin'ity leson'ity dia hoe mampianatra antsika hatoky ny fahasoavan'Andriamanitra ny fikarakarany antsika isan'andro. Mety betsaka ny zavatra miseho, sarotra ny fiainana, aoka ho tsaroantsika mandrakariva, fa efa nanome toky Andriamanitra hoe miay antsika izy isan'andro san'andro, fa tokony hatoky azy isika ary tokony hitana ny teny fikasana. Ny lesona nandritry ny herinandro zany tanora namako dia nampianatra antsika fa mikarakara antsika Andriamanitra na manahoana toe-javatra, ary nampianatra antsika ihany koa iny mba hitoky an'izany fitantanana izany, hanompo azy ary hidera azy ny amin'ireny fikarakarany madinidinika na ny lehibe isan'andro san'andro ireny. Dia mino fa nanapa-kevitra indray isika nandritry ny herinandro hoe hanompo an' Jehova, hisaotra azy, hidera azy ary tsy ala mihitsy satria matoky izy fa mihevitra antsika eo amin'ny fiainantsika. Izay indray ary ny amin'ny lesona iny dia mirary soa mandra-piona indray.
Faly miaraba ny tanora mantoanto rehetra ny tanora 13 taona sy ny 14 taona indray anatratra izao fotoana izao. Nahazo 3 volana vaovao indray ihany koa isika dia mino fa azoto andinika ny ten'Andriamanitra indray isika ao anatin'izao 3 volana farany izay rahantsika amin'ity taona 2022 ity. Hitondra fitahiana vaovao antsika ny fiarah-mianatra ny tenin'Andriamanitra indray. Lohevitra voalohany lesona voalohany ny anarantsika tamin'ny herinandro iny izay niresahantsika ny amin'ny hoe fanazarantena ara-panahy. Fanazarantena ara-panahy. Ny tsenjery dia tao amin'ny Jaona 5:10 andininy 5. Jaona 5:10 5. Andeha rahantsika mamerina izany. Izao ny voaloboka, ianareo ny sampany izay miray amiko ary izao aminy dia mamoa be izy. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Tao anatin'ny lesona isika dia nahitana tantarana zazalahy iray izay namboly voankazo voasary io namboleny io. Dia nokarakarainy tsara ilay voasary, notondrahana, nasiana zezika, noresahana, nentina mbavaka ihany koa azy izany voasary izany mba hitombo tsara. Rehefa nandeha nefa ny fotoana dia tsy nitombo arak'izay nilainy azy ilay voasary ary kivy izy tamin'izay fotoana izay ka tsy nirarana no teny mahery tamin'izany fotom-boasary izany. Rehefa nanadio manodidina nefa izy dia nahita taratasy nisarimbitra tamin'ilay tahom-boasary izay nisy ny anaran'ilay voasary ary milaza fa voasary ilay karazana nain ity voasary izay nambolena ity, izany hoe voasary tsy mitombo alava mihoatra ny 2 metatra sy sasany. Teo izy vao nanenina hoe takizay tsy niteniteny foana tamin'ity voasary ity, tsy niteny marary an'ity voasary ity fa kay izay mihitsy ilay voasary. Fa izao izasy ianao dia tsy takan'izay voasary izay fa afaka mitombo arak'izay tiantsika isika, arak'izay takatry ny saintsika dia afaka mitombo toy izany isika indrindra eo amin'ny fiainantsika ara-panahy. Rehefa mijery an'ireny mpanao fanatanjahantena, ohatra mpanao baolina na basket na lomano na zavatra maro samihafa, ireny rehetra ireny matoa izy tonga amin'ny tanjona nahazo medaille ambony, medaille volamena na atafakatra nahazo kopy ambony dia tadideo fa nisy fanazarantena mafy tsy maintsy nataony tsirairay tao mba hahatonga azy ho amin'izany tanjona ambony izany. Tsy misy hoe voateraka dia nahainy lomano be dia lasa tompon-dakiran-tany, fa misy ny fanazarantena izay atao tsikelikely mba hahatrarana izany tanjona ambony izany. Raha ny ara-nofa raha toy izany dia ahoana ny ara-panahy? Ilaintsika indrindra ry tanora mantoanto ny manao fanazarantena ara-panahy dieny amin'izao taona tsika izao. Ny fanazarantena izay tokony ataontsika dia ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Manokana fotoana isan'andro iresahana amin'Andriamanitra, andiniana ny teniny, irana fiderana hanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Anahafanao ny toetra ny Jesosy. Ilaintsika ny manao izany isan'andro mba hahatrarantsika ny fepetra ny toetra ambony indrindra izay tokony ho ananantsika. Araka ilay voalazan'ny tsenjery dia izao hoe tsy mahay manao na inona na inona ianareo raha misaraka amiko. Fa raha miray amin'ny Kristy kosa nefa isika dia hamoa be. I Kristy ilay noharina tamin'ny fotom-boaloboka ka izay sampana misaraka aminy dia tsy afaka mamoa na inona na inona. Izy ilay antony fahombiazantsika. Ny fahombiazantsika rehetra dia miankina amin'Andriamanitra. Ary aoka ho tsaroana mandrakariva izany, tsy ny fahaizanao, tsy ny diplomanao, tsy ny talentanao fa ny fekinanao amin'Andriamanitra irery ihany. Zao ny tadio Kristy dia nanome anao fahasoavana mba ho anisan'ny olon'ny fanjakana ianao. Fahasoavana lehibe, fanomezana lehibe no nomeny ianao amin'izany. Ny faharoa dia izao, afaka manao fanazarantena isika mba hahatonga ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ho mafimafy kokoa hatrany hatrany. Ary ny fahatelo, raha toa ianao ka solafaka, raha toa ianao ka reraka eny am-panaovana ilay fanazarantena dia aza kivy, aza mialan-daharana fa zanak'Andriamanitra ianao. Vonona izy ny anarina anao ary vonona izy ny anampy ianao indray ka hahatonga anao ho mpandresy ao anatin'izany fanazarantena izay tsy maintsy atao izany. Dia mahereza ary matoky ny teny fikasan'Andriamanitra fa izy dia afaka manampy anao mba hahatonga anao hamoa be.
mirary soa indrindra ho an'ny tanora mantoanto rehetra re mba hampiatra n'izany lesona izany a ka isan'andro dia hanao fanazarantena miaraka amin'Andriamanitra ho connecté mandrakariva amin'Andriamanitra ny tanora rehetra dia mirary soa indrindra re ho amin'ny fiarah-mianatra manaraka indray. Efa le miaravantsika zatovy indray tratran'izao sabata izao ary manasa antsika hiaraka hianatra ny ten'Andriamanitra. Ny lohateny a dia manao hoe fantaro ny tenanao, fantaro Andriamanitra. Zay le lohateny. Fantaro ny tenanao, fantaro Andriamanitra. Raha aveo dia ho resahantsika kely zay lohateny zay fa izao no resahan'ny Baiboly ao amin'ny Samuela voalohany toko fa 7 andininy fa 5 zay andininy fototra iopana nyty loha hevitra ity. Samuela voalohany toko fa 7 andininy fa 5 dia izao voalaza. Ianao manantona amin'ny sabatra sy ny lefina ary ny lefim-poy, fa izao kosa manantona anao amin'ny anaran'i Jehovah tompo maro, Andriamanitra ny miaramila ny Israely izay efa noekainao. Tantaran'i Davida, tantara diso fantatsika loatra izay nandreseny ny Goliata. Fa inona re? Zay fantanapetraka. Inona no ifandraisan'ilay lohateny sy ilay andininy izay novakitsika teo? Dia andeha ho azavaintsika vetrany ary aloha ny lohateny. Fantaro ny tenanao dia fantaro Andriamanitra. Isika io zany mila mahafantatra ny tenantsika. Indraindray misy fotoana ohatrany tsy fantatsika zany ny tenantsika. Ianao ve mba fantatrao? Rehefa mahafantatra tsara ny tenantsika isika dia afaka hafantatra n'Andriamanitra. Fa indraindray tsika miezaka mahafantatra, miezaka miahalala n'Andriamanitra nefa ny tenantsika raha tsy fantatsika. Tsy lôjika izany, tsy lôjika. Fa fantaro ny tenanao, fa rehefa mahafantatra ny tenanao ianao dia afaka hafantatra an'Andriamanitra ihany koa. Inona moa zany no ifandraisan'izay lohateny zay sy ny andininy fototra zay novakitsika teo? Ny ifandraisany dia izao, Davida dia mahafantatra tsara ny toetrany sy ny momba azy. Fantatry Davida tsara ny toe-tsainy, ny toe-pony, ny fahaizany, ny zavatra ny ainany, fantany tsara. Dia izao, ny olona rehetra tsy nasa niady tamin'ny Goliata, fa izy nasa. Eto zany dia isika kristianina dia manana fanetretena. Zay aloha zany mba iraisantsika. Tsika tokony hanetry tena. Isika tsy tokony hanambombony tena mihitsy. Tsy tokony hirehare. Fanana fanetretena. Zay zany mba iraisantsika. Tokony ho fantatrao zany aloha ianao mba manana fanetretena ianao amin'ny maha-kristianina anao. Fa kristianina tsy manana fanetretena zany efa hafahafa. Dia fantaro ary manana zay fanetretena zay ve ianao? Zay zany mba iraisantsika rehetra. Fa ity no zavatra misy matetika. Isika indraindray malahelo, indraindray tsika manambany tena, indraindray tsika mitanondrika. Zany ianao, zany sika. Dia eto tsy mba zany mihitsy Davida. Fa nanana ambo-po, nanana toe-tsaina ambony, dia hoy izy hoe satria fantatro ny tenako ary fantatro ihany koa Andriamanitra io. Ianao manantona amin'ny fitaovana samihafa, hiadivana. Fa izaho kosa manantona anao amin'ny anaran'i Jehovah tompo maro. Amin'ny alalan'ilay Andriamanitra n'Israely no anantonako anao. Amin'ny alalan'ilay Andriamanitra izay vavahako no anatanterahako an'ity toe-javatra anankiray ity ka tonga ho mpandresy. Zay zany le izy. Rehefa fantatsika tsara ny toetratsika, ny tenantsika, dia avy eo ho fantatsika ny momba an'Andriamanitra, dia ireo roa ireo no mifameno, dia mahatonga antsika ho mpandresy, mahatonga antsika ho tafavoaka. Izany rehetra zany dia ao anatin'ny fitandremantsika ny didin'Andriamanitra avokoa. Fa tsy hoe mandeha arak'izay tiantsika isika, tsia, fa mandeha araka ny fatokitsika an'Andriamanitra sy ny fahafantarantsika ny tenantsika. Noho izany, tia ampahirintsika azataovy namana eto. Aza dia malahelohelo foana ianao. Indraindray tsika tsy rono tsy vetina dia malahelo, dia misy dia mora mitomany, efa zataovy. Dia misy manambany tena. Zao sisy, inona moa se za? Kely sy bitika, aza mba miteny an'izany e?
aza mitanondrika fa mitraka tsy fantatr ohatry ny ahoana ny mety olana atrehantsika zatovo fa rehefa haitsika ny tenatsika ananatsika ny ampo ananatsika ny toetsaina mahery fantatsika Andriamanitra afaka mandroso ianao de afaka nao mpandresenao toy izay raha naovana fampiarana indray ra ny loha hevitsika voalohany androany ary de anomezana fotoanatsika ao manaraka mandrapiresaka indray ary faly tafahona aminao indray ry tiaio misy mpijery ajaina zay manaraka ny fandarantsika ao anatin'izao famerenana ny herinandro voalohany ao anatin'ilay loha hevitra lehibe vaovao ny telo volana manao hoe ny fahafatesana sy ny fiainana mandrakizay aloha hevitra zay mahakasika ny rehetra ry tsy hahafahana miodivitra satria samy voafoaka ao anatin'izany avokoa ny mananaina rehetra ny loha hevitra zay hozerentsika mandritra ny herinandro dia ilay manao hoe fikomina ao anatin'ny tontolo tonga lafatra ary ao amin'ny Isaia 4:4 andininy 4:10 ny andininy fitadidy zay ny arantsika namerimberina teto manao hoe endre latsaka avy tany an-danitra ianao ry ilay fitarikandro zanaky ny maraina voaka pahenjera amin'ny tany ianao ary ilay mpandripaka firenena Isaia 4:10 ka ny andininy 4:20 raisinao fifaliana sy tombontsoa ny manasanao iaraka ivavaka anomboka an'izao dindinika izao rainay tsara sy be fitiavana ny an-danitro saotranao mideranao mankalazanao zay satria Andriamanitra fitiavana ianao tsy navelanao ho verimaina ny fotoana zay anananay fa hanomezanao anay hafatra sarobidy lesona iankinanaina
hitondrana eo amin'ny fahaizana mandray fanapahan-kevitra ara-potoana ary manome voninahitra ny anaranao. Mety eza mela ny elokay ary hatreo zao fotoana izao mba hitondra fitombona ao anay tsiraray avy. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny lohatenitsika dia hoe ny fikomina ao anatin'ny tontolo tonga lafatra. Mino aho fa mahatsapa ny fangiry firiana nateraky ny fahotana isika sy ny fahasahiranana navelan'izany ao anatin'ny fiainantsika amin'ny andavanandro. Fanontaniana maromaro no nipetraka teto tamin'ny herinandro ity. Tao lay lehibe indrindra sy voalohany manao hoe avitaiza marina moa ny faharatsiana. Tao ihany koa ny fanontaniana manao hoe nilain'Andriamanitra ve ny namorona olombelona, namorona zava-mananaina hafa. Ary teo ny fanontaniana lehibe ihany koa manao hoe inona moa ny olana izay nateraky ny fahafahana misafidy. Reo rehetra reo dia ho aravintsika mandritra n'ity fandarana androany ity, ahatonga antsika rehetra hafantatra tsara ny toetra n'Andriamanitra, ny tanjon'Andriamanitra, ny fikasan'Andriamanitra ho an'ny fiainantsika tsiraray avy. Dao ary irisona ilay fanontaniana voalohany, avitaiza marina ny faharatsiana. Rehefa mamaky ny Genesis 3 sika dia mahita eo amin'ny 9 manao hoe ary hitandra vehivavy fa tsara ho fihinana ny azo sady mahafinaritra ny maso ary azo mahatsiriritra ampahendry dia nanotazany ny vony ka ninanany ary nomeny koa ny vadiny ka dia nihinana izy. Io 9 amin'ny Genesis 3 io no varavarana ny sokatra, ny tondra, ny faharatsiana sy ny fahasairanana, ny aretina, ny loza ary ny fahafatesana teto amin'ity planeta misy amintsika ity. Tsy teo anefa no nanombohan'ny faharatsiana fa efa talohany zany. Raha mamaky ny bokin'ny Apokalipsisika dia milaza ny fanambarana ao fa nisy ady tany an-danitra. Zany hoe ny alohan'io fahalavona io dia fa nanohitra an'Andriamanitra sy nikomy tamin'Andriamanitra ilay fahavalo ary nazera tetỳ ambonin'ny tany izy. De rehefa aveo izay faharatsiana tao amin'izay no nataony sosokevitra ho an'ilay taranak'olombelona izay noariana sy nomena safidy malalaka tao amin'ny sahany Edena, kanjo lavo. Dia tonga ity fahalavona ity ary niteraka izao karazana olana rehetra izao ho an'ny fiainantsika. Ny fanontaniana faharoa izay napetrakantsika teo dia hoe nilain'Andriamanitra ve ny namorona? Eny ny valiny. Be dia be ny valitiny izay mety azo aroso ny fanehoan-kevitra mifandraiky amin'izany, fa ny valiny teny izay omendreo izay tian'Andriamanitra no ndeha amikirantsika. Nilain'Andriamanitra ny namorona mba hanehoany ny fitiavany. Ary raha mamaky ny epistily nosoratan'ny Jaona isika ao amin'ny Jaona fahaefatra. Jaona fahaefatra, Jaona voalohany 4 azafady ka ny 7 sy ny 5 dia zao no voalaza. Jaona voalohany 4 ka ny 7 sy 5 ry malala aoka hifankaty isika fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana ary zay rehetra tiany nateraka Andriamanitra sady malala an'Andriamanitra. Izay tsy tia dia tsy mba malala an'Andriamanitra fa Andriamanitra dia fitiavana. Profo fitiavana. Zay ihany no antony nanery an'Andriamanitra hamorona antsika. Ary ao anatin'izany rehetra izany ny drafitra nataony ahafahantsika mba hiainana izany fiainana mandrakizay izany. Nosembatsemban'ny ota izany ary dia notapahany ny fahafatesana. Kanefa Andriamanitra nanome vahaolana iray tamin'ny alalan'ny zanany mba hitondra famonjena ho antsika ka ahafahantsika misitraka indray io fanomezana zay very io dia ny fiainana mandrakizay. Ny fanontaniana fahatelo dia hoe inona ary no olana nentiny ny fahafahana misafidy teo amin'ny fiainan'ny olombelona. Fantatsika tsara fa noforon'Andriamanitra hanana safidy malalaka na i Losifera, lay kerobima voahositra tany an-danitra zay be voninahitra sady tsara tarehy, na ny taranak'olombelona izay napetraka tao amin'ny saha Edena, nametrahana n'ilay fepetra manao hoe ny azo eo voan'ny sady aza hinananao fa amin'ny andro izay nanao zany dia ho fatoko ianao. Ary mpiara-mianatra namana, raha toa ka tsy nomen'Andriamanitra n'izany safidy sy fahafahana izany ny voariny
dia tsy andriamanitra fitiavana izy fa andriamanitra mpanao didiko fe lehibe, andriamanitra zay tsy maintsy ankatoavina ka dia manjary tahaka ny milina zay miodina arak'izay itiavany azy fotsiny revoariny fironiny fa satria nomena fahafahana misafidy isika tahaka ny losifera ihany koa dia indrisy fa diso fampiasa izany safidy zany isika. Zava-miafina loatra no ny andohan'ny fahotana, ny toetra tsy afa-po teo amin'ny losifera no natonga azy tsy nainy saotra ary naniry fankasitrahana zay be lavitra no zay antonona sy nomena azy. Tsy ho azavaina ny fahotana ary tsy misy antony ny fisiny raha toa ka misisika ny karokany zay antony natonga azy isika. Fa ankehitriny fantatsika fa mitondra voina sy fahasairanana ao antsika ny fahotana dia mahafantatra isika fa tonga ho azy tsy nantsoina teo amin'ny fiainan'ny zava-mananaina izany ary isan'ny nanosika aho am'izany ny fiheverantena ho zavatra. Io lay ampiasantsika n'lay voambolana hoe avonavona zay zava-doza ateraky ny toerana misy antsika. Raha eo amin'ny fiarahamonina andavanandro fotsiny zao ny olona anankiray eo amin'ny toerana zay antonony eo amin'ny sokajim-piarahamonina zay antonony misy azy de mety hanana toetra misokatra sy feno fifaliana, feno fifandraisana tsara amin'ny manodidina azy. Fa jereo any anatin'ny fiarahamonina any anatin'ny fianakaviana rehefa misy olona zay mahazo andraikitra na toerana zay ambony dia mahatsapa isika fa matetika no misy fiovana ireny karazan'olona ireny. Manjary maniry ao anatin'ny fo io avonavona io. Ary entina zay nanjony fahavalo tany an-danitra izy io de losifera izany. Tsy afa-po tamin'ilay toerana zay nanendrena azy izy ka milaza mihitsy ny fanambarana na ny ao amin'ny Isaia 4:4 na ny eo amin'ny Ezekiela 4:20 fa zay nitsiriritra mihitsy ny toeran'Andriamanitra izy ary nieritreritra ny hanjaka sy ho tahaka ny mpamorona toan'Andriamanitra. Tao anatin'izany rehetra izany no nalavo azy. Io avonavona zay nitsiry tao am-pony io zany no nitondra ny toetrany ho any amin'ilay fikomina ary ny taona ny manodidina azy hanaraka an'izany fikomina zany. Voalaza ny soratra masina fa ny apahatelon'ny anjely no nanaiky an'izany fiantsoana zay nataony zany ka nikomy tamin'Andriamanitra. Ary de nazera tety ambony tany izy ireo mba tsy ho afaka isitraka intsony an'izay lay andraikitra sy fahefana nomena azy zay tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Indrisy anefa fa dia no taominy ihany koa ny olombelona hanaraka azy satria rehefa nialana nenina ela i losifera nanarina nomena fahafahana manomboka indray dia tsy nety mihitsy ny ditry ny fony fa nisisika ihany ho any amin'ny fanoherana tanteraka amin'Andriamanitra. Voatery namoaka didi-pitsaran'Andriamanitra ary mbola profony ny mahafitiavana azy ihany zany ny fanapahana ny ratsy tsy hitatra tsy anjaka intsony. Ankehitriny mietraketraka sy manao zay ho afany ny fahavalo, manao zao karazana fampahoriana rehetra izao ho amin'ny taranaka zay lavo ny fahotana ity. Mitondra fahaisana mikaikaika ny rehetra amin'ny tsy fandripalemana, amin'ny aretina, amin'ny loza voajanahary, amin'ny olana isan-karazany ny karazana accident zay miseho lany etsero. Mamoy havana isika, mamoy olona akaiky isika ao anatin'izany rehetra izany. Etsi-andaniny miapanga indray ilay fahavalo fa Andriamanitra no tompo marika amin'izany rehetra izany, izy no tompony fahadosoana, izy no tompony andraikitra ary dia asehony miariary zany amin'ny karazana fanambarana isan-karazany. Indraindray aza dia ampiasaina mihitsy ny ten'Andriamanitra ilazana fa Andriamanitra no tompony andraikitra amin'ireny fahoriana zay manjo ny olombelona ireny. Ry mpiara-mianatra namana, tsy tompony andraikitry ny ota-Andriamanitra. Nomena safidy ny anjely sy ny olombelona dia izy ireo no nandray ny fanapahan-kevitra zay ho toy ny fiainany satria fanambara tamin'ny meloha izay ho toy n'izany. Tsy manao didiky fe lehibe Andriamanitra ary vokatry io safidy io no nahatonga antsika
tafahitsiko anatin'ny olana na dia zavatra tsara zany safidy fanomezana sarobidy sy masina avy amin'andriamanitra izany dia indrisy fa nampiasaintsika tamintsika izy zany ka nitondra fahavoazana ho antsika. Ny faniriana dia izao engany hoe ho azontsika tsara ny afatra tia kapitaina tamin'ity herinandro ity ka ahatonga antsika hafantatra fa Andriamanitra dia tena fitiavana. Namorona antsika izy noho ny fitiavana izay tia ny aseho. Nanome safidy antsika izy satria tiany ho mpankatoa antsitrapo isika ary tsy tompona andraikitra na ny amin'ny avin'ny ota izy na ny amin'ny vokatry ny ota. Ny tompony anafoana ny avonavona sy ny fiheverantena ho zavatra ao anatsika ka tonga antsika ho tafaray amin'ny tanteraka sy hiantehatra aminy ihany koa. Tonga eo amin'ny fotoana ny fanatitra ny sekoly sabata isika manasanao ampitiavana handray an'izay fanomaninao dia hanolotra izany mba ho fampandehanana ny fitoriana ny filazantsara any amin'ireo faritra zay tsy takatry ny hery tsy takatry ny fahafahantsika kanefa azotsika handraisana anjara nolay fitiavana zay nasehoan'Andriamanitra tamintsika. Ity fekely ity no etsika mandravaka izany fotoana ny fanantazana ny fanatitra izany. Ivavaka isika rainay tsara sy masina indrezay ny an-danitro misaotra sy mideranao zay satria Andriamanitra be fitiavana ianao. Andriamanitra tompony zavatra rehetra ary Andriamanitra zay malala tanana sy manaja safidy. Ankehitriny misaotra satria navelanao izahay handray anjara amin'izao asa masina sy makadira izao dia ny fampandehanana ny asanao amin'ny alalan'ny fanohanana izany ara-bola. Nanao zany zahay tsy noho ny herin'ny tenanay, tsy noho ny fahendrenay, fa noho ny faharesenay lahatra fa Andriamanitra fitiavana te hamonjy ny olona rehetra ianao. Ta io zany mba hahavita betsaka araka izay tratra amin'ny asa sy ny tetikasa zay ikendrenao azy. Ary meteza mbola androtsaka fitahiana be dia be ho an'ity mpijery sy mpiaino izay nanaraka ny fandarana ity ahafahany manao be lavitra noho ny tamin'ny lasa indray amin'ny ho avy. Fa amin'ny anaran'i Jesosy no entanay manonona sy mangataka ny vavaka. Amen. Eny ary mifarana eto ny fandarantsika reo mpiara-miasa rehetra zay nanatotosa ny tapany voalohany iny marary sosy faherezana ho antsika rehetra ary manao mandra-parisaka mandra-pijery ihany koa. Mbola anaraka fandarana isika rehefa aveo ary hiditra ihany koa amin'ny fotoam-pivavahana. Koa manirindrindry zay raha maniry ny ahitanao fifaliana eo ampanarana ny fandarantsika. Mianatra eo tongotrao. Miona amintsika indray amin'ity andro fahaefatra sady farany amin'ny famelabelarana ara-pahasalamana ity. Mbola anatin'ny lohahevitra mahakasika ny tsy fahatomombana ny maso ara-boajanahitra any isika. Somary ampasahivoka kely ary aloha misy karazany efatra io tsy fahatomombana io dia ny hypermétropie,
ny myopie, ny astigmatisme ary ny presbytie. Firy taona ary izany ny olona no tokony hijery maso voalohany satria arak'izay no ahafahantsika mahita sy mitsabo mialoha ireny olana amin'ny maso ireny. Voalohany indrindra resahana ary izany dia ho an'ny zaza teraka tsy tonga volana na ilay hoe prématuré hoy isika na zaza teraka tonga volana ihany fa nisy fahasarotana nandritra ny fitondrana voka sy teo am-piterahana. Ho an'ny zaza voakasika izay izany dia tokony ho hitan'ny dokotera maso izy rehefa ilay vao teraka iny dia aveo eo amin'ny fahembolany ary aveo eo amin'ny faherintaona. Tena ilaina dia ilaina tokoa ny fahitanay dokotera maso ireny zaza ireny amin'ireo fotoana telo ireo, ahafahana mijery sahady, mijery mialoha no mety sanatria tsy ho fahatomombana. Tsy voatery akory izany hoe zaza prématuré dia tsy ho tomombana amin'ny masony, fa amin'ny ankapobeny ny zaza prématuré nisy fahasarotana dia mety hanana riska hanana tsy fahatomombana ny maso ao aoriana kely. Dia izay zany ny antony hijerena azy mialoha be. Ho an'ny zaza teraka normal tsara indray dia raha ny tokony ho izy dia tokony eo amin'ny faharoa taona na rehefa le vao hiditra hianatra iny mihitsy no mijery maso, izany hoe eo amin'ny fahatelo taona eo eo. Tsy tokony hisy mihitsy izany ankizy anankiray miditra mianatra ka tsy hita ny dokotera maso ny masony. Ho an'ny zareo any Frantsa ny ivelany any moa dia obligatoire mihitsy ity fijerena maso ity mialohan'ny hidirana mianatra. Indraindray mantsy rehefa tena miditra mianatra ilay zaza ka tsy tomombana ny fahitany dia lasa manjary tsy maharaka izy any am-pianarana, lasa mety ho ratsy soratra, mety tsy mahita tsara dia mety ho gaga isika ray aman-dreny, ho gaga amin'ny mpampianatra hoe manina ary ity zaza ity no tsy maharaka mihitsy, tsy mahita tsara izy dia manjary misy fiantraikany eo amin'ny fianarana izay tsy fahitana izay. Koa manentana antsika ray aman-dreny ho ento mijery maso ny zanantsika eo amin'ny faharoa taona na fahatelo taona eo eo. Ho an'ny ankizy indray izay efa manana olana maso na efa manao solomaso dia tokony hanao contrôle na fizahana foana isaky ny embolana. Hatramin'ny 10 taona eo zany ankizy anankiray dia tokony mijery maso isaky ny embolana. Aveo rehefa mihoatra ny 10 taona izy dia isa-taona no manao ny contrôle. Ho an'ny olon-dehibe indray izay manana olana maso dia tokony hanao fizahana hatrany isa-taona. Manomboka eo amin'ny 10 taona eo indray isika rehetra dia tokony miverina mijery maso sistematika na tsy manana olana loatra ary, satria araka ilay resantsika teo io no manomboka ilay ataontsika hoe presbytie izay ilaina fanomezana solomaso fanalebiazan-tsoratra. Fa eo ihany koa ary indrindra dia tokony hojerena ny tension amin'ny masosika sy tokony hojerena ny oza masosika na ny nerf optique, satria manomboka eo amin'ny taona io no antsoina ny fanombohan'ny aretina antsoina hoe glaucome na aretin'ny oza maso. Somary noresako kely manokana izy ity satria tena anisan'ny areti-maso ratsy indrindra, satria mety hahatonga fahajambana tsy ho azo osotranina intsony. Raha hita mialoha ity glaucome ity, izany hoe voajery mialoha ny tension amin'ny maso, voazaha mialoha ny nerf optique ka sanatria misy ity glaucome ity ny olona iray ka nahazo fitsaboana ara-dalàna sy mialoha dia tsy ho tonga amin'izay fahajambana izay. Fa raha ny fanohatra amin'izay ny zava-misy dia ho tonga amin'izay tsy fahitana izay tsy afaka ny osotranina izay intsony.
manentana antsika ary ny tena araka izany a tongava amin'ny jerimaso a manomboka eo amin'ny fahefapolo taona antsika eo eo. Tsy voatery hoe hiova foana araka izany akory a ny degré amin'ny masontsika rehefa le manao contrôle iny tsika, fa ilaina nefa ny fanaraha-maso mba hitanao hoe mety tsara ve le fahitantsika, stable ve a sa sanatria ny ratsy, mba ahafahana manome torohevitra hoe izao no tokony ataonao a mba tsy haharatsy ny masonao na hitazomantsika ny stabilité io a na mbola vao may a hahatsara ihany koa ny fahitantsika. Fa indrindra raha veriko ihany a ho an'ireo miope, satria araka le fanlazaintsika tery aloha dia ny myopia dia mitombo tsikelikely a miaraka amin'ny taona mandra-pahazahoana stabilité izay amin'ny ankapobeny a eo amin'ny 70 taona eo eo a no tena azo a izay stabilité izay. Noho izany dia mila raha maso tsara ny myopia. Indraindray koa nefa mety hoe somary kika ny verantsika, mety miova na miofo ny teinta amin'ny veran'ny solomasontsika ka ilaina fanoloana azy, satria rehefa kika loatra dia manjary tsy manitsy tsara indray zany a ny veran'ny solomasontsika. Dokotera maso irery ihany ry tompoko antonona rehefa misy ny olana eo amin'ny maso. Aza manao dokotera tena, aza manatona ireny mpitsabo laisy sisa ireny, fa dokotera mianatra manokana momba maso antonona. Fadio dia fadio ny mandeha amin'ireny mpijery maso mitety tanàna ireny raha toa ka tsy dokotera maso ara-dalàna no manao ny fizahana ao. Amin'izao fotoana izao mantsy malaza dia malaza tokoa ireny hoe mpijery maso ary amin'ny fokontany, mijery maso eny amin'ny commune, mijery maso eny an-tsena sy ny sisa ireny. Fadio dia fadio ny manatona azy ireny raha toa ka tsy dokotera maso ara-dalàna no manao izany fizahana izany. Amin'ny maha tsy fahatomombanana ara-boajanahary azy moa izany dia tsy tena misy tena hoe fisorohana be azo atao, fa fiarovana moa izany ny mba tsy hitomboany ireny tsy fahatombanana ireny no tena afaka ataontsika. Ireto tanisaintsika manaraka ireto ary ny azontsika atao amin'izany. Ankoatran'ilay hoe fandehanana manao fizahana maso izany fijerena dokotera maso dia tsara foana izany ny manao solomaso en permanence hoy isika, izany hoe tsy miala raha tsy matory, manao dosy na manao sport mafimafy. Amin'izay fotoana izay afaka alana kely ny solomaso farany tokony izy tokony mipetaka ara-dalàna tsara ny solomasontsika. Ary solomaso ara-dalàna hatrany no anaovana avy amin'ny dokotera ara-dalàna tsara no vidiana teny amin'ny fivarotana solomaso ara-dalàna na ny opticien. Dia ankoatran'izay dia ny fanaovana contrôle isan-taona ho antsika olon-dehibe na isaky ny embolana ho an'ny ankizy kely. Ahena na raha azo atao dia tsy mijery écran mihitsy mba tsy hiatra amintsika ilay hoe tsy fahatomombana ny fahitana vokatry ny écran be loatra izay efa noresantsika tery amin'ny lohahevitra voalohany. Mazotoa ihany koa mihinana sakafo miloko mavo toy ny karaoty. Amin'ny ankapobeny dia tokony hihinana karaoty isan'andro isika mba hahatsara ny fahitantsika. Karaoty manta na atao jus na atao lasary fa tsy dia tsara izany raha efa mandalo afo. Eo ihany koa izay tena mahatsara ny maso dia ny épinard. Mila mitandrina kely anefa satria ny épinard dia somary mora mampiakatra tosidra izay izy io. Raha olona mana-tosidra avo izany dia tsy tsara loatra ny mihinana azy betsaka loatra. Eo ihany koa ny voankazo miloko mavo. Mazotoa mihinana voankazo miloko mavo isan'andro. Hainao ny fihinanana sakafo be menaka loatra, sakafo kiendiendy be loatra,
ary ny sakafo mamy be loatra. Indraindray mantsy izy ireny mety miandro ny ety amin'ny ody-maso ety dia indraindray mety ahatonga ny takodomenana inhalation na mety tsy atomombana loatra ihany koa ny fahitatsika. Fadio ihany koa ny miaritory be loatra. Miesa foana zany matory amin'ny fotoana ara-dalàna tsara, adiny 7 eo atsika olon-dehibe, adiny 10 hatramin'ny adiny 12 ho an'ny ankizy madinika. Mazotoa ary manaova hatrany solomaso fiarovana rehefa eny amin'ny masoandro na ilay atao hoe contre soleil, ary tsara ny manamarika fa contre soleil ara-dalàna tsara no vidiana teny amin'ny opticien no tsara anaovana fa tsy solomaso no vidividiana teny an-tsena rehetra teny akory. Fadio ihany koa raha azo atao aza dia makeny amin'ny toerana be setroka loatra na be rivotra loatra na be vovoka ihany koa. Ho an'ny ankizy manokana, eny fa na ho antsika olon-dehibe aza dia tsara tokoa raha laniana eny ivelan-trano ny fotoana. Izany hoe izao ny ankizy madinika mba tsy hijanona ao an-trano ao anaty rindrina efatra foana zany rehefa milalao, fa ezahana mba hoeny an-tokotany no andaniana andro bebe kokoa. Manampy amin'ny fivoaran'ny fahitana mantsy ny eny ivelan-trano kokoa, satria eny zany tsika misy ny hazavan'ny masoandro, misy ny zavaboary, misy ny zavamaniry, misy ny biby mietsiketika sy ny sisa. Izy ireny dia manampy amin'ny fahitan'ny ankizy mba hivoatra kokoa. Raha vao voafehy anaty rindrina efatra ao mantsy ny fahitan'ny ankizy dia limiterak'izay ihany koa ny zavatra mety ho hitany, ary manana fahazarana kokoa ny ankizy ao an-trano foana hijery televizion, hijery telefona sy ny sisa. Ao amin'ny boky anankiray izay antsoina hoe message choisi, pejy 227 dia miteny toy izao mihitsy izy hoe: tsara kokoa raha mandany fotoana betsaka eny ankalamanjana ny marary, tsy amin'ny ainandro be nefa na izany aza fa eny ambany aliko ny hazo eny, sady ahazo rivotra madio ihany koa isika amin'izay fotoana izay. Dia izay indray ary no azo natolotra ho antsika rehetra tamin'ity famelabelarana ara-pahasalamana ity. Mirary antsika ny tenako mba hanana fahasalamana tsara ho an'ny maso. Misy manantenako fa anaraka ireo torohevitra rehetra izay noresahantsika teto isika, na ny momba ny écran izany na ny momba n'ilay tsy fahatomombana ny firafitry ny maso, mba ho tena hahiratra tokoa isika rehetra, araka ilay lohahevitrintsika tamin'ny voalohany hoe mahiratra indray aho.